Nanambarany avy eo amin'ny polisy-pirenena fa ireo ekipa avy eo amin'ny CCO COVID-19 dia ahitana mpiasan'ny fahasalamana miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana. Izy ireo ihany no afaka manao fizaham-pahasalamana ho an'ireo olona natoka-monina any an-tranony. Miantso ary mampandre mialoha ny olona ho zany izy ireo vao midina an-toerana. Araka ny voalaza dia misy ireo olona no misy loko ho mpiasan'ny fahasalamana miaraka amin'ny fiara mitsidika ny toeram-ponenan'ireo olona. Olona 500 no natao fitiliana hatramin'ny namoahana antotanisa farany omaly atoandro mahakasika ny valanaretina coronavirus ary tsy nahitana tranga vaovao. Io no nambaran'ny profesora Vololtiana Anta-Marie Daniel, mpitondra teny ny CCO COVID-19, androany 20 Martsa teny Ivato. Mijanona ho 7 hatreto ny isan'ny olona mitondra ny tsimikaretina COVID-19 ka izy ireo dia irony antsoina hoe cas importé irony avokoa. Izany hoe mpandeha noditra aty Madagasikara tamin'ireo zotra-piaramanidina nampitohy any Paris sy Antananarivo. Ampatsiahivina fa ny 12 amin'ireo marary ireo dia tsy mampiseho sotran'aretana avokoa. Sarotiny amin'ny fampiarana ireo fepetra mahakasika ny fivezivezena ireo mpitandro ny filaminana. Misava ny fahazon-dalàna manokana ho an'ireo fiara mivezivezy izy ireo ka izay tsy manana izany dia miverin-dalàna avokoa. Voakasika izany ireo fiara mitatitra ireo mpiasa any amin'ny orinasa tsy miankina. Eny na ny mpanao gazety azy dia tsy maintsy niova ny lalana na dia nampiseho ny karatra mahamatianina azy aza. Tsy mahalala fa tsy izay fahazon-dalàna manokana izy ireo.